Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Androany fahaenina ambin'ny folo ny volana febroary 2024 dia mbola faly manolona ny fiadanan'ny tompo amintsika mpianakavy ny finoana indray ry havana na hatrahatra izao andro anio izao. Misaotra ny tompo isika fa mbola afaka mifandray amin'izao tambajotra tserasera izao izay ahafahantsika mifampizara ny hafatra dia mbola ho ampitomboana amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Andehantsika hivavaka hisaotra sy hidera an'Andriamanitra. Ry Andriamanitra iray zanaka fanahy masina, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao masina mandrakarivo izay. Saotranao izay fa mbola novelominao na hatrahatra izao andro anio izay, velona trapo-aminjela na rovanao sy tahinao indray nandritry ny alina iny. Saotranao izay fa tsy niherinay na nitanjaka fa ny fitiavanao tokoa no mbola mahatoa izao anay, fahasoavanao no mbola mahatoa izao anay, ka dia mankalaza anao izay. Ankehitriny izay dia omenao izao fotoana izao ihany koa dia isaoranay ianao be tabe mbola ahafahanay fampizara amin'izao teninao izao, dia mangataka ny fahafenoan'ny fananao masina izay ahafahanay manambara izany teninao izany, ka tsisy ho voambara afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Vavaka koa izay ho andreo izay rehetra miaino izao hafatra izao dia ianao nokatra ny fo mampanahy izy ireo mba hitany zava-tsoa ao anatin'izany teninao izao. Dia raha misy nidera ny laza ny voninahitra dia ho anao irery ihany ry Andriamanitra io, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ry havana, ny mofinaina anjarantsika androany dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko faha-efatra amby telopolo ny andiliny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Ny lohahevitra mbanjintsika amin'ity volana febroary ity moa dia manao hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Andeha ho vakiantsika ary izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpanjaka naniraka olona ka nampivorona ny olon Joda sy Jerosalema rehetra, dia niakatra ho ao an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka sy ny lehilahy rehetra tamin'i Joda sy ny mponina tany Jerosalema mba misorona sy ny levita ary ny vahoaka rehetra, na ny lehibe na ny kely, dia novakiany teo anatrehany ny teny rehetra teo amin'ny bokin'ny fanekena izay hita tao an-tranon'i Jehovah. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah anaraka azy sy nitandrina ny lalany sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra. Ankatoa ny tenin'ny fanekena izay voasoratra ao amin'izany boky izany, sady nampifikiriny tsara koa ny olona rehetra tany Jerosalema sy ny Benjamina. Ary ny mponina tany Jerosalema dia nanao araka ny faneken'Andriamanitra dia Andriamanitra ny razany. Ary Josiah nanaisotra ny fahavitavitana rehetra tamin'ny tany rehetra izay any zanak'Israely, sady hanompo an'i Jehovah ny amaliny tamin'ny andro rehetra niainan'i Josiah, dia tsy mba niala tamin'ny fanaranan'i Jehovah Andriamanitra ny razany ny olona. Amen. Ray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry havana, tsapa tokoa ry havana fa raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia isany manana tombony tokoa isika eto Madagasikara raha fanapariahana sy fiainona ny soratra masina, ary porofon'izany izao fitaovana ampiasaintsika hampitana ny hafatr'Andriamanitra izao. Ary indrindra koa efa voadika amin'ny fitendrazantsika izany ka dia isaorana an'Andriamanitra lehibe tokoa fa dia afaka mamaky izany soamantsara isika kristianina rehetra. Azo lazaina ary izany fa malalaka tokoa ary tsy miafina ny fanapariahana izany tenin'Andriamanitra izany eto amintsika. Fa manao ahoana kosa ny vokatry ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny mpino kristianina, mitondra ilona eo amin'ny fiainan'ny kristianina ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Ny mofinaina antsika androany dia arak'izay hita ato amin'ny tantara faharoa toko faha-efatra amby telopolo ity dia miresaka indrindra ny fahitana ny bokin'ny lalàna tao amin'ny tempoly raha nanao ny fandaminana ny tempoly Josia mpanjaka. Dia ho zaraintsika roa izao hafatra izao ka ny fizarana voalohany
dia manao hoe ny fiorenana amin'ny tenin'Andriamanitra dia mandrava sy mandrodana ny faharatsiana rehetra. Ary ao amin'ny fizarana faharoa, ny fiorenana amin'ny tenin'Andriamanitra dia mampitoetra sy mampiorina antsika amin'Andriamanitra. Raha iverenantsika kely ny any amin'ny toko 7:30 sy ny 5:30 any amin'ity ato amin'ity tantara faharoa toko 4:30 ity ry havana, dia mitantara miresaka ny toetra ny mpanjaka teo aloha dia Manase sy mpanjaka Amona, izay tsy iza fa raibe sy rainy Josia-mpanjaka izay ambarantsika eto ity. Izy ireo dia tena nadàlan'Andriamanitra, tsy niaina tamin'ny fatahoran'Andriamanitra fa tena nanao izay ratsy teo imason'Andriamanitra, niaina tamin'ny fahavetavetana, ny fanompoan-tsampy, ireo fomba ratsy rehetrarehetra, izany no niainan'izy ireo ary dia tesitra tamin'Andriamanitra ka tena nalozona azy ireo ary nampitondra ny famaizana sy ny fampijaliana azy ireo tamin'ny alalan'ireo fandefasana ny fahavalony ny Asiriana izany. I Josia-mpanjaka kosa, rehefa rava izany fanjakan'izy ireo izany, satria rava izany rehefa maty izy ireo. Josia-mpanjaka nefa ry havana dia tsy mba tahaka izany fa lehilahy, raha jerevantsika ato amin'ny andiliny voalohany ato amin'ny 4:30 dia manambara ny mombamomba ity Josia-mpanjaka ity fa lehilahy mahitsy marina teo an'Andriamanitra. Ary izy dia tsy mba nivily hozy izy na tamin'ny ankavanana na tamin'ny ankavia. Izy dia tsy mba tahaka an'ireo raibeny sy rainy ireo fa tany lehilahy natahotra an'Andriamanitra. Ka raha nahita ity boky ny fanekena izy dia nanelina mafy ary nandritra ny fitafiany tady an'Andriamanitra ary tapa-kevitra ny handrava sy handrodana ireo sampy rehetra, ireo fomba ratsy rehetra izay tanterahan'izy ireo teo aloha. Nadamina ny tempola ary azo lazaina fa nampisy fanovana teo amin'ny fiainam-pivavahana, izany hoe fanontsia-pivavahana, izany karazana réformation, ary nanao fanekena tamin'Andriamanitra izy tao anatin'izany fa ankatoy sy hitarina ny tenin'Andriamanitra ary ny taona ny vahoaka hiverina tamin'Andriamanitra. Vokatr'izany ry havana dia Josia-mpanjaka dia lalorina ny tenin'Andriamanitra. Tena tsapany fa tsisy afa-tsy ny fiorenana amin'ny tenin'Andriamanitra no entina mandrava sy mandrodana ny faharatsiana rehetra. Volona sahy izy ary nandray andraikitra avy hatrany, nalaizitra izay efitrefitra mety mbola mampisaraka amin'Andriamanitra. Ary isika koa ry havana dia manao ahoana moa toe-po sy ny fihetsiketsika rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra? Sao dia lasa fahazarana fotsiny ihany ny miaino izany. Indraindray aza dia toa arakaraka ny hitoriana ny filazantsara, arakaraka ny mampalaka ny fitoriantsika ny filazantsara ny vao mainka ohatran'ny mampirongatra ireo karazam-paharatsiana rehetra, indrindra fa eo amintsika kristianina aza dia mbola ahitana izany indraindray. Mila madiny tena isika ry havana, mila miorina tsara sy miaina ny tenin'Andriamanitra isika. Tsy efantsika nefa izany raha tsy miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, ka dia tsy gaga tokoa ny antsika raha betsaka tokoa ny marary satria tsy miaina izany tenin'Andriamanitra izany. Ny fiorenantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia maniraka antsika hiala amin'ireo faharatsiana rehetra ireo. Ny ankohonantsika, ny manodidina antsika dia tokony ho tarihintsika hiaina amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny fiorenan'ny tenin'Andriamanitra koa ry havana dia mampitoetra sy mampiorina amin'Andriamanitra. Ny fiorenantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia mahatonga antsika hijoro vavolombelona, hitarika ny olona ankatoy ny didin'Andriamanitra, hamaky ny soratra masina, handrava ireo hevitra rehetra izay mety mbola manasaraka antsika amin'Andriamanitra, mba hahatonga antsika tena hiompi-piainana amin'ny Jesosy Kristy, fa tsy ho fombafomba fotsiny ihany ka tsy manome lanjany an'izany tenin'Andriamanitra izany. Aza atao ambanin-javatra ry havana ny fiainana ny soratra masina fa ao no ahitantsika ny fiadanana izay tsy tahaka ny fanomez'izao tontolo izao, izay fiadanana mielona kely fa fiadanana kosa maharitra mandrakizay no miandry antsika ao anatin'izany fiainantsika tenin'Andriamanitra izany. Ho feno ry havana dia hianaro toetra ny Josia-mpanjaka, nankatoy sy nitandrina ny tenin'Andriamanitra ary volona sahy nandrava sy nandrodana ireo faharatsiana rehetra, niala tamin'ireo fomba ratsy arak'izay hevitra mampisaraka amin'Andriamanitra,
tsy misy afa-tsy ny fiorenantsika amin'ny tenin'Andriamanitra tokoa no hery lehibe entsika miady sy miaro amin'ireo fandrika ataon'ilay ratsy. Koa dia mahereza ry havana fa mbola maro tokoa ny asa miandry antsika. Tsy efantsika samy rery nefa izany fa magataka ny nen'Andriamanitra ny tari-dalana avy amin'ny fanamasina ary ny firaisana tanteraka amin'ny Jesosy Kristy hatrany no hahatanterahantsika izany. Dia ho an'Andriamanitra irery any eny voninahitra fa ho amintsika kosa ny fiadalana. Dia vavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra anao izay fa mbola niteny tamin'ilay indray ianao tamin'ity anio ity. Nampianarinao fa tsy misy afa-tsy ny teninao tokoa ny mampiorina ny finoanay ka ahafahanay mandrava sy mandrodana ireo aratsiana rehetra, ary ny teninao ihany koa ny mampiorina anay hitoetra amin'ny finoana ka ho vonona sy ho sahy hijoro ho vavolombelonao amin'ny asa tsara rehetra. Foana aminao izay tamin'izay rehetra nandehananay tsara araka ny sitraponao, fa magataka ny rano Jesosy Kristy izay halasa sy hanadio anay ho afaka amin'ireo aratsiana rehetra izay hevitra mampisaraka anay aminao. Ampitomboa ny finoana ianao, mivavaka izay ho andreo izay mbola fatorany ny fahazaran-dratsy isan-karazany, ireo mbola miaina ao anatin'ny fanompoan-tsampy mba hiala amin'izany ka hitodika hiverina aminao Andriamanitra. Mivavaka izay ho any asa fitoriana filazantsara izay tanterahana amin'ity taona ity, ny sinody lehibe izay tanterahana amin'ny volana aogositra izao, mba ho tanteraka soamantsara ireo marary rehetra, mba ho sitranonao ny kely hery hampaheresinao ary ny manana olana dia ho vahanao. Betsaka ny zavatra tianay ambara aminao nefa ianao malala ny mahasoanay. Dia sitraka indrindra ny mamarana izao vavaka izao amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: raha inay ao izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay ao anie izay alina sazy ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapana fa mahalafanay amin'ny ratsy, fahanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia raiso ampinoana ry havana ny tson-drano izay tonolona amin'ny fianaran'i Jesosy manao hoe: ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery any eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Andriamanitra ny fanendreny lalanao, mba ho vimbininianao amin'ny lalan-tsarotra, fa toky tsy mamitaka ny tenin'Andriamanitra. Fa inona no azonao amin'ny fiahiana, tsy afakory ianao noho ny fisentoana, na berehina ianao ho beny alahelo.
ny mofinainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana.